Asa. RTN moa zany tsara sady mame fafampo fa aza miala amin'ny RTN tsika atao mahajanga. Le RTN aloha kiasy eo mahafinaritra zany mitandreny anazy. Aza miala amin'ny RTN. RTN zala kiasy. RTN zala tsara. Tsara RTN. Folo sy roa arivo manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay ary manasanao ihany koa androetra amin'ny farany izany fampalalam-baovao izany eto ampiandohana dia miarabantsika rehetra nahatratra ny fetin'ny pasika 70 sy roa arivo makasika indrindra ny fetin'ny pasika izay no anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Misy ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny polisy-pirenena eto Mahajanga makasika ny zava-nisy teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mialoha nandritra ary taorian'ny fankalazana ny fetin'ny pasika. Ny tena nisongadina tao anatin'izay dia ilay lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona teny amin'ny lalana Amborovy nandritra ny alatsinain'ny pasika teo. Hoarantsika ny fanampanazavana. Lozam-pifamoivoizana folo no niseho nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika teto amintsika ka niray tamin'ino namoizana ain'olona. Lozam-pifamoivoizana izay niseho teny amin'ny lalany Amborovy ny alatsinain'ny pasika teo. Valo tamin'ireo loza ireo nakasika vatan'olona, iray nanimbana fitaovana. Ankoatra izay, dia nisy ny olona tsy maintsy nisamborina ary notazomina eny amin'ny polisy-pirenena noho ny fandikan-dalàna izay niseho. Fantatra ireo rehetra ireo nandritra ny tatitra ny fizavanisy nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika nataony teo anivo ny polisy-pirenena eto amintsika. Ny tatitra momba ny fankalazana ny paka teto an-tampon-tanàna Mahajanga amin'ny ankapobeny moa indrindra araka ny tokony izy zany paka zany fa ny tatitra moa zany raha jerevintsika dia nisy folo ny accident teto an-tampon-tanàna. Valo am'ireo ny accident corporel, ny iray accident matériel ary ny iray accident mortel. Tsy maintsy tazomina tato amin'ny polisy-pirenena koa reto olo reto noho ny fandikan-dalàna maro isan-karazany. Ny iray amin'izany nanao ny délit de fuite, ny telo nanao conduite en état d'ivresse, ny iray fitazomana ny rongony, ny telo izay mamitapina eny amin'ny arabe, ny enina moa zany nanao fangalarana miaraka amin'ny sito mahery sy ny arposy ary ny telo ambin'ny folo tsy maintsy nitazona ihany anaovana fianadadiana manokana. Raha ny bilan hitantsika teo iny dia par rapport tamin'ny taon-dasa dia niakatra ny fandikan-dalàna sy ny accident izay nafatesana olona. Zay zany tsapa noho ny fisotroana toaka mihoapapana. Eto moa zay dia misaotra antsika vahoaka Mahajanga tamin'ny fahenjena nanaraka an'izay toromarika napetraka ny fitanjon'ny filaminana mandritsy mialoha ny fankalazana izany paka zany. Amin'ny ankapobeny dia nitombo ny lozam-pifamoivoizana niseho sy ny fandikan-dalàna nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika raha mitany tamin'ny taon-dasa raha nambara ireo tompon'andraikitra avy ao anivo ny polisy-pirenena trano. Izay ny zava-nisy teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika 70 sy roa arivo. Ny aladin'ny pasika teo kosa fitoam-pivavahana no hita tamin'ireo fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Isany nijeren'ny mpanao gazety manokana ihany koa ny fitoam-pivavahana teny amin'ny ekara izay tateriny Judith Rakotovao. Farantampony amin'ny taona liturjika ny alina masina sasakalin'ny Paka raha ho an'ny fiangonana katolika. Alina masina fanehoana ny hafaliana amin'ny Paka nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ka nitondra fahazavana teo amin'izao tontolo izao. Nizara efatra lehibe ny fitoam-pivavahana teto amin'ny ekara fomasin'i Jesosy tsara mandroso ny sabotsy masina ka i Kristy fahazavana no nanomboana azy.
nisy ny fietsika fiobiana ny jiro mipaka. Fizarana faharoa i Kristy tenin'Andriamanitra. Nizara fito ny tenin'Andriamanitra no vakiana tamin'ity sasakaly mipaka sabotsy ity ka natomboka tamin'ny bokin'ny Jenezy izany mitantara ny naharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nofaranana tamin'ny fanambarana manetriketrika ny Alleluia, Jesoa nitsangako velona. Fizarana fahatelo i Kristy loharanonaina. Miisa 720 mianadahy ireo olon-dehibe nanaraka ny fiofanana katekomenina natao batemy tamin'ity sabotsy masina 20 aprily ity teto amin'ny ekara fomasin'i Jesoa tsara mandroso. Ny aloava ny fanamasinana ny rano sy ny fanaovana ny litania masina. Fizarana fahaefatra i Kristy mofinaina. Fotoana iray atsarovan'ny olona ny maha-kristianina azy ny Paka fankalazana ny Kristy nitsangako velona. Feno hipoka hatreny ivelany ny fiangonana ny Paka atoandro. Nambaran'ny pretra tao anatin'ny toriteniny fa fanehoam-pitiavana avy amin'ny Kristy ny Paka fanavotany an'izao tontolo izao tamin'ny fahotana ary fototry ny finoana kristianina. Izay ny famitinana nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika, nandritra ny aliny sabotsy ka hatramin'ny alady teo anivon'ny fiangonana katolika teny amin'ny ekara fomasin'i Jesoa tsara mandroso. Fa ho arantsika ihany koa ny fitaom-pivavahana teo anivon'ny FJKM ka isany notsodia ny mpanao gazety tamin'izany ny FJKM ziona vaovao eto tsara mandroso ambony. Ho arantsika ny fanadedeny. Fitaom-pivavahana lehibe ny tanterana tao amin'ny fiangonana ziona vaovao. Nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ny alady lasa teo ka fidirana roa samihafa ny tanterana tamin'izany. Tao anatin'ireo fotoana ireo dia nisy ny fampianarana noentiny mpitandrina. Nandritra ny toriteny izay ny tanterana ka isan'ny toriteny noentina tamin'ny mpino tamin'izany. Ny toriteny nalaina tao amin'ny Lioka 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Misy ny fampianarana zay avohitra tao anatin'io toriteny io. Inona no lesinao tsoantsika amin'izao Pasika mpiavitsika izao. Raha mendy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Inona ny tantara akasika lesinao anatin'izany tantara izany. Ary inona no tsy maintsy fiovatsika raha mendy Pasika ity sy karavana malala. Ny lesona voalohany dia ny hoe rehefa manadiny ny tenin'Andriamanitra ny olona dia diso lalana. Rehefa manadiny ny tenin'Andriamanitra ny olona dia diso lalana. Hadiny ndraiky vehivavy ny tenin'i Jesosy teny taminy hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany amin'ny mpanota ka omboana amin'ny andro fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Hadiny izany. Dia lasa izy nakany amin'ny fasana mieritreritra hoe mbola ao foana Jesosy hatramin'izao andro fahatelo izao. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny aminao Andriamanitra izao Pasika izao, miravoravo fitaoam-pandresena izao, dia tokony kristianina miravoravo nanao am-piangonana rehefa avy eo. Ary izany no mahatonga antsika mifaly rehefa migadina ny andron'ny Pasika tahaka izao. Izany no mahatonga anareo namono akoho, namono ganagana, mividy hena, manao fety rehefa avy eo satria velona ny tompo.
fa io tsy kalandreto fety koa tsika niany ihina koa tsika niany fa inona ny dikany dia satria velona ny andriamanitsika dia tsy maintsy mifaly izy zany mahatonga atsika mifampiraso tamaraha-piangonana teo satria velona ny tompontsika ary zany mahatonga atsika rehefa andao am-piangonana ity ka mahita olona dia atao vitany olona fa kristianina ravoravo ianao. Tao anatin'ny fidirana faharoa io ihany koa dia nisy ny fanaovana batisa ireo zaza avy eo anivon'ny fiangonana FJKM Ziona Vaovao. Mbola makasika ny fankalazana ny fetin'ny Pasika trano no taterina aminao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Isany nisy ihany koa ny fitaom-pivavahana lehibe avy eo anivon'ny fiangonana Assemblée de Dieu tamin'iny fetin'ny Pasika iny. Ny tapany maraina iray manontolo dia nisy izay fitaom-pivavahana izay tao amin'ny fokotany ny tsara rano. Hoarantsika ny fanampanazavana. Nanetriketrika sady niavaka ny fitaom-pivavahana teto amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu tsara rano ambany ny alahady fankalazana amin'ny Paka 20 aprily teo. Anisan'ny mankalaza ny Paka izy ireo, Paka izay fototry ny fiangonana kristianina. Taranaka mpandresy ianao dia taranaka voatay ianao satria Andriamanitra mifidy an'i Abrahama mba ho tahina sy ny taranana dia Andriamanitra koa mifidy anao mba ho tahina ianao sy ny taranakao. Nitsodranomeko anao mba ho tahina ianao, mba ho tahina ny taranakao, ho taranaka mpandresy ny taranakao. Ataontsika rehetra hivavaka. Mafy ny zavatra tenao ao, mafy ny aida tenao ao, mafy ny olana tenao, mafy ny zavatra tenao amin'ny fitaizana ny zanakao, mafy ny zavatra tenao anatin'ny tokantrano ao, vatonao ao. Hivavaka ho anao aho, mba hatonga anao tena ho mpandresy, ka tonga anao taranaka voatahy eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy ny fanokanam-bavaka ho an'ny fianakaviana, vavaka ho an'ireo raim-pianakaviana. Nampiavaka ny alahadin'ny Paka ihany koa ny fanehoana fa fototry ny finoana Assemblée de Dieu eto tsara rano ambany ny fitsanganan'ny Kristy ho velona. Mazava-dehibe aty amin'ity angamba ny eo fiainana kristianina rehetra maneran-tany samy matsapa hoe fototry ny finoana kristianina dia ny fitsanganan'ny Jesosy tamaty. Ary izay fitsanganan'ny Jesosy tamaty izay mampiavaka ty amin'ny tena zava-dehibe. Ny andro rehetra tena zava-dehibe fa mba fahatserovana kosa hoe nisy solona lehibe nataon'i Jesosy mba hamonjeny ny olony, hamonjeny ny vahoakany. Ary dia izay dia nametraka mihitsy hoe mampiavaka entiny andro ty. Ny hetsika nataonay, ny fandaram-potoananay dia tena nakaloefiko izay hoe taranaka mifidy. Ahoana moa mahataranaka mifidy anazy satria tsy misy izao fiangonana izao raha tsy teo Jesosy izay mifidy ny fiangonana. Ary ny fiangonana dia natao ho taranaka ka natao hoe taranaka mifidy. Ka hetsika lehibe nataonay dia hoe mba mifidy amana lehibe dia raha anay mananton'Andriamanitra sy mamely finaitran'Andriamanitra ary indrindra mankalaza ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty izay. Ny fiangonana Assemblée de Dieu tsara rano ambany dia tena mitory an'i Jesosy Kristy, mitory an'i Jesosy velona satria ny fankalazana androany dia hoe velona Jesosy fitsanganany tamaty fa tsy matsona izy. Noho izany ny fiangonana dia mitory fa velona Jesosy, milaza sy mitory an'olona rehetra mitaonan'ny olona fa tena anatona an'i Jesosy, anatona an'Andriamanitra indrindra amin'izao vaninandro farany izao satria izay nihiraka nampanaovan'i Jesosy ny olona mialohan'ny elan'ity. Manentana ny olona rehetra eto Mahajanga mba ho tonga anotrina ny Assemblée de Dieu ny fiangonana eto tsara rano ambany. Misy hatrany ny fitaom-pivavahana atokana izy ireo ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny raim-pianakaviana. Ary anisan'ny mankalaza ny Paka toy izao foana izy ireo ary miavaka ny fitaom-pivavahana isan-taona. Izay ny amin'iny famelohany anoizantsika ny fotoana dia misy ny filazana izay voaray eto amin'ny radio telenaka amin'ity atoandro ity. Hoarantsika avy hatrany. Filazana manjo
na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 3:9 amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana antsika rehetra fa ny avamalalanay mama Razafimanitra Elizabeth izay mpiandry dia natsony iray ody any aminy ny 12 ny volana aprily lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto tany. Ony zanany sy ny zafiny rehetra Razafin-drangitra Justine izay Dorcas eo amin'ny zona vaovao, Rabekoud JL Diramse JL izay mpampianatra Histogeo ao amin'ny CEG Tsararano, Razana Marie Elisabeth économe CEG Tsararano, Rabekoud Dieudonné Anne Madirovalo, Rangita Manitra Mino Arnour Justine ao amin'ny FJKM Ambondrona Fitiavana, Ramanandrabe Victorine izay ao amin'ny FJKM Omega Fitiavana ny tany Malandy. Ny razana dia Retatory ao an-tranonjanany Ambondrona Mpamantanana secteur 2. Ny nofony dia hiala eto Mahajanga ny alakamisy 15 ny volana aprily tolakandro ary hoentina any Antananarivo ilazana manokana ary isika izay avy any Madirovalo. Koitiny solon'ny fampandrinesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika rehetra avana sy tapaka sy ny mpiaramonina fa ny avamalalanay raha toboko vavy tahina Ariel dia natsony iray ody any aminy ny sasakalina teo rehefa nivahiny 30 taona teto tany hoy ny vadiny Rezy izay mpandrafitra. Ny razana dia ao amin'ny bebeny Georgette secteur numéro 3 ao Mabebikely. Koitiny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Fisaorana Job toko 7 andiny 15 sy 20. Fantatro fa velona tokoa ny mpanavitray ka hitsangana farany eo ambony vovoka izy rehefa hintsana izao hoditra izao ka afaka amin'izao ny nofoko dia azo mahita an'Andriamanitra ao. Noho ny fahalasany avamalalanay raha tompokolay Ampizarazavy Ambroise Di Babazy dia maneho fisaorana aminareo avana Mantsakaizy sy ny mponiny Mahajanga rehetra izay tonga ny dododo sy nanotrona anay. Hoy ny vadina velany Rafaly Arsonina sy ireo zanany Andoniala Felana Yvette, Ampizarazavy Tanteraka Stéphie, Ampizarazavy Tsiaro Steven, Ampizarazavy Tatamy Fibi. Ireo raitapo aminy Zafy Soamaro Bénédicte, Zafy Ampizara Isabelle, Zafy Ampizara Marie Adèle, Zafy Ampizara Delphin Abel sy ny fianakaviana ireo manontolo. Tsara levenana ny maty ary ny kazany velona koa dia mbola elana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Izay makasika ny reny filazana ireny fa mialohany anoizantsika ny fotoana dia misy ny vaovao makasika ny toetrandro izay voaray amin'izao fotoana izao. Filazana manokana momba ny rivodoza tamin'ity 17 volana aprily ity. Misy rivodoza roa miforona ao amin'ny ranomasimbe andianina tamin'ny 7 maraina teo ka ny voalohany dia any amin'ny 903 kilometatra avaratra atsinanany Antsiranana. Ny faharoa kosa dia any amin'ny 530 kilometatra avaratra atsinanany Antsiranana hatrany. Tombanany akisaka miakandrefana ilay rivodoza ao avaratry Antsiranana ka manambany ireo nosy ao avaratry ny lakandrano Mozambika raha toka ikisaka mianatsimo atsinanana ny anankiray amin'ireo rivodoza ireo. Vinavinaina fa hitombo hery izy ireo ato anatiny andro misesy. Mbola ho ampita amintsika eto ihany moa ny fanampim-baovao makasika n'izay toetrandro izay. Izay ny amin'iny fanoizantsika ny fotoana dia ako ny fankalazana ny fetin'ny Pasika teny amin'ny village touristique ny Mahajanga, isan'ny toerana mahasarika mpitsangatsangana sy mpakarivotra ihany koa raha mita amin'ireo tora-pasika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny alatsinain'ny Pasika teo betsaka ny olona tonga teny amin'ny village touristique ny Mahajanga araka ity fanadihadiana ity. Maro ny olona ny safidy ny akarivotra eny amin'ny tora-pasika village touristique nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika 7 sy 20 hatramin'ny maraina ny alatsinain'ny Pasika dia efa fehen'olona teny amin'ny village touristique ny Mahajanga. Teo ireo ny safidy ny akarivotra, teo ihany koa ny tonga teny an-toerana ilalao ny ranomasina sy iseky. Tena milamina ke, tena matsiro aloha, tena tsara aloha, tena salama, tena matsiro e, tena matsiro mahafinaritra, olo maro. Nasafidana ka nandeha ty aloha aty hitako mba kaikaiky anay zany e. Mba tsy lafo fle mibisy be andeha anapeto plastique ampavoa mba hita kaikaiky anay, za mahatonga izay nandeha eto. Raha maraina 7 heures 2 minutes zay teto ka.
miaraka ta mamanay fandry mamanay fa lasa lody dia zay mbo tsy teo dia mbo nijanona eto aloha mahafinaritra e manintsinintsy tsara e amin'ny village zay zao rehetra maraina tonga teto 6 heures dia kelikely zay ody petraka any fifio zay mipetraka milamina aloha e tanao zao manintsinintsy ça va e ambiance amin'ny village aty mamangonay nty e safidiana nty amin'ny village boka zay maro tsaika sady eto mba akaiky sady village fa nahazatra hatram'izay normal ndraiky amin'ny village aty e nanomboka tamin'ny 5 maraina zay fa tonga teto mety zay donc fa 3 nolo teto safidiana ndeha ty zany tsara be village ty mahafinaritra ambiance milamina tsara mihitsy aty tamin'ny 5 ora hariva teo nampiakarina avokoa ireo rehetra mbola tany anatin'ny ranomasina mba hisoroana ny loza izay mety iseho amin'ny ankapobeny ny lamina ny zava-nisy teny amin'ny village touristika ny Mahajanga ny andro ny alatsinain'ny Pasika tazana teny ihany koa ny mpitandro filaminana avy anivon'ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena anaramaso sy hitandro ny fandriam-pahalemana. Izay ny amin'iny fa teny amin'ny fokontany Tanambasoatema kosa ny sabotsy lasa teo natratrarana rongony milanja hatrany amin'ny 7 kilao voasambotra niaraka tamin'izay ihany koa ilay tovolahy fantatra fa tompony reto rongony ireto noho ny fiaramiasa ny polisy-pirenena sy ny olona tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra ity ranga izay tompony rongony ity hoarantsika ny fanadiadiana. Rongony milanja 7 kilao ary ny polisy-pirenena tao amin'ny fokontany ny Tanambasoatema ny sabotsy 20 volana avrily teo voasambotra niaraka tamin'izany ihany koa ilay tovolahy tompony reto rongony reto. Ny sabotsy lasa teo tamin'ny tokony 10 alina nisy olona tsara tsitsapo nanantony teto amin'ny commissariat central fa misy olona avy any amin'ny faritra Ambandra Mapiaya misy entana Mapiaya. Rehefa natao moa velam-panjiky ny polisy-pirenena dia voasambotra tovolahy io miaraka amin'ny rongony 3 carton izany hoe miisa 300 fatorana izay milanja 70 kilao. Izany rehetra izany moa azo mitandrony filaminana dia noho ny fiaramiasan'ny polisy-pirenena sy ny vahoaka. Raha ny fanadidinana natao dia avy any Ambanja no fiavian'ireo rongony rehetra ireo aorian'ny famotorana izay atao ity tovolahy ity dia hoaroso eo anivo ny fitsarana avy hatrany ny raharaha. Izay ny zava-nisy mahakasika ny fahatratrara ny polisy-pirenena aniny rongony teny amin'ny fokontany ny Tanambasoatema iny. Hoarantsika manaraka zao kosa ny vaovao avy aninivo ny fokontany ny Antanimalandy ho an'ny fikambanana soa ao anatin'ity fokontany ity dia misy ny trano vaovao izay vita ho an'ity fikambanana ity. Marina moa fa ny fikambanana soa dia isan'ny fikambanana misehatra eo amin'ny sosialy eny anivo ny fokontany ny Antanimalandy notokanana ny trano izay vao vita ny farany herinandro lasa teo. Willy Ranomenjanary. Ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny trano iasan'ny fikambanana soa eny amin'ny fokontany ny Antanimalandy. Ny sabotsy lasa teo iny no nanokafana ity birao manara-penitra ity ho an'ny fikambanana soa eny amin'ny fokontany ny Antanimalandy. Efa misy ny fitaovana eny an-toerany toy ny armoire ary ihany koa ny kojakoja ny birao maro samihafa. Isokatra isan'andro ny birao ny fikambanana soa eny amin'ny fokontany Antanimalandy raha ny voalaza ny filohan'ny fikambanana. Ny zavatra nataonay androany zany ny fanokafana ny birao ny fikambanana soa eto Antanimalandy avaratra de fanokafana izy ity fa mbala tsy fanokanana any amin'ny volana Zolety satria eo zany ny tsingeriny taona ny joroan'ity fikambanana soa ty eto Antanimalandy avaratra de ka agny zahay no vao hiditra ity trano ity fa zao fanokafana mba hafahana ampandehanana ny raha rehetrarehetra ato anatin'ny fikambanana satria fa betsika zay anatin'ny fikambanana fa magnanika agny amin'ny 80 eo zany ka raha tsisy siège karazana bureau andraisana reo olo reo manjary betsaka ny asa tsy mandeha amin'ny laoniny de atsangana zao bureau zao androany dia
hametrahana ny olona miasa isanandro tsy tapaka to anatin'ny bureau mandray olona ka zay zavatra rehetrarehetra amin'ny filan'ny fikambanana dia ao no miandraikitra zany ka araka zao hitatsika izao ny zavatra misy eto io moa zany ny latabatra ny armoire ny trano fidiovagna de misy ato daholo zany ka misokitra androany metrahana ordinateur moa izy ty ny ordinateur efa hazo ka zany ny apetraka eto afahagna mikirakira ny lafiny arataratasy rehetrarehetra agnodignany raha ato anatin'ny fikambanana tsy mialonjafy ity fikambanana ity eny amin'ny fokontany antany malando no misy azy fa ny olona rehetra eto ataptanana ny Mahajanga dia afaka miditra ao anatin'ny fikambanana soa avokoa. Zay eto de tsy orina fa tsy manao politika fa kosa izahay miara-miasa fokontany afaka miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra zany zay afaka iara-iasa aminay zany tsy manao tosi-botagna izahay ary tsy manavaka foko zay foko 7 misy eto Madagasikara dia afaka miara-miasa aminay ary na ny vahiny ara raha manaiky ny fitsipika anatin'ny fikambanana dia raisinay avokoa. Ny eto tapitanagnany Mahajanga moa dia miantso izahay zay afaka iara-iasa aminay ka ny tanjon'ny fikambanana eto zany ny fampandrosoagna ny faritra misy anay ato zany izay nitsoroko teto aloha hoe miara-miasa fokontany zay satria misy tetikasa zay karakarainay fampidiragna jiro ny fampidiragna ny pompe borne fontaine ny fagnajarisagna lalagna ao agnatin'ny asanay daholo zany ankoatra ny asa anatiny ny fampitsinjovanay amin'ny ara sosialy amin'ny fikambanana dia zay asa imbonanay ato anatin'ny fokontany ato anatin'ny sekitera ka dia miantso rehetrarehetra zany manomboka androany dia misokatra zany ty bureau ty afahagna mandray ny olona rehetrarehetra zay tonga manatona anay ka eto bureau antany malandy jiaby tsy agnavaha ka na ny olo eto an-tapitanagnany Mahajanga zay anatona dia raisinay avokoa zay zany fipetraka ny fikambanana ka manomboka androany dia misokatra ty bureau ty dia misy olona miasa isanandro ka dia manasa nareo rehetrarehetra zay afaka iara-iasa aminay miantso ny tsara sitrapo malala tagnana rehetrarehetra zay afaka hanampy anay dia miangavy zahay mba mila tohagna satria ny fikambanana be dia be ny fitaovagna mbola ilaigny mbola tsy ampy na dia eo aza ty bureau ty isoragna moa ny namagna ato akaiko ato ny olona tsara sitrapo rehefa tonga eto amin'ity toerana ty Andriamatoa Sabena dia nanolotra an'izao tokotany zao nanolotra ty toerana ty nafahagna nanangana ty bureau ty izy zao hitanareo mijoro ankehitriny zao ka dia magnasa atsika rehetrarehetra tsy ambahamba ary tsy hafahafa fa afaka magnatona fotoagna rehetrarehetra zay ivoan'ny bureau. Mbola ho avy ny fotoana hitokanana amin'ny fomba ofisialy ity trano lehibe sy trano manara-penitra ho an'ny fikambanana soa eny anivon'ny fokontany antany malandy. Andriamatoa Sabena no niantoka manontolo amin'ny fanamboarana sy ny fiantohana ny kojakoja rehetra nilaina tamin'ny fanamboarana trano. Ny fikambanana soa eny amin'ny fokontany antany malandy dia misokatra ho an'ny rehetra ary tsy manavaka sarangan'olona, tsy manao politika ary misehatra amin'ny fanaovana asa soa sy ny fifanampiana eny anivon'ny monina. Izay ny amin'iny fa hoarantsika manaraka izao kosa ireo vaovao misongadina an-gazety voray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny talata ity. Ny vaovao misongadina an-gazety voray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny talata ity. Gazety Taratra no anomboantsika azy. Pejy faharoa, fetin'ny Paka, olona roa ny maty. 520 ireo narary ny entina teny amin'ny hôpitaly tao an-drenivohitra. Pejy fahatelo, ravana ny anteny merandolona ary apetraka ny gouvernoura. Hiara-dalana ny fifidianana depute sy ny fitsapakevim-bahoaka. Pejy faharoa hatrany, feno revatsinanana, olona telo avy any Ambohibary, maty na telo ny ranomasina. Pejy faharoa hatrany,
pakany kristianina tany Sri Lanka nipokany bomba olona 700 maty. Vaovao makasika ny fanatanjahanteny Trophée Barthez 2019 miakatra ao anatin'ny vondrona A ny Maki. Amin'ny pejy fahasivy no hitaterany gazety ny Fanadediny. Amin'ny pejy fahatelo kosa ministera ny fahasalamana Sarony Bianco ireo ayaina ho nanodina 70,900 tapitrisa ariary. Tatery ny gazety amin'ny pejy fahatelo ihany koa ny afatry ny Papa François nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. Manaraka ny gazetiko pejy fahaenina rehefa rava ny Sena misy olona mpandrara ayaina idoboka noho ny rarany kolikoly. Pejy 12 fetin'ny Pasika tany feno Revitsinanana telo mianaka nately ny ranomasina. Pejy 4 Itos maty may ny herinaratra natao fiaro tao an-trano ny akoho ilay mpangalatra. Pejy 10 rugby tombondaka ny Afrika U20 notsenena makotrokotroka teny vato ny Maquis de Madagascar. Pejy 2 fetin'ny Pasika tao Antsirabe mbola mahasarika olona maro ny hetsika. Amin'ny pejy 11 kosa vaovao makasika ny fanatanjahanteny kitra Telma Coupe de Madagascar fantatra ireo ekipa nao ny ampaefadalana. Manaraka ny gazety Tia Tandrazana pejy 3 Marka Ravalmanana tsikitiana amboletra ny lalam-panorenana. Pejy 5 Pasika nivadika ho zava-doza telo mianaka nately ny ranomasina. Pejy 2 fanendrena mpiasa-panjakana ambony anjakany bizina sy kolikoly avolenta. Pejy 2 Andry Rajoelina tonga saina fa tena ilaina ny fiangonana. Amin'ny pejy 4 lotona Nosbe kely sisa dia hitovy amin'ny andralanitra. Pejy 5 rongony Maheriveka 70 kilao tratra tao Toamasina. Ary amin'ny pejy 5 Maki Junior tombondaka ny Afrika 74 sokajy by. Ny amaranantsika azy gazety telo norefy. Amin'ny pejy 7 fitsapakevy bahoaka afera maloto no ao ambadika. Pejy 2 Pasika 74 lasibatra ny fiangonana katolika. Pejy 4 itatera ny gazety ny matoan-datsoratra mahaiza mihaino ny feom-bahoaka. Pejy 4 trano tontolo ny tsy fandrimpalemana toa mirongatra indray ny vaky fasana. Pejy 4 ministera ny tontolo iainana fanendrena ampikatso mametra-panontaniana ny gazety. Hoarantsika manaraka izao ny hetsika ataon'ny kandida larana fahavalo eo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Mahajanga. Kandida Asimokely isany manakaiky ny tanora ka nisy ny fanolorana amboara lehibe ho an'ireo tanora teny amin'ny fokotany Antanimalandy ny alady ny Pasika teo. Nisy ny omby matavy iray ondrikondrika matavy miisa 2 natolotra ity kandida ity ho an'ireo mpandresy tao amin'ny fifaninanana baolina kitra teny amin'ny kianja ny tendakely ny andro ny alady ny Pasika teo. Hoarantsika ny fanampanazavana. Omby matavy iray ondrikondrika matavy miisa 2 ireo noloka natolotry ny kandida député Asimokely ho an'ireo mpandresy nandritra ny fifaninanana baolina kitra izay nikarakaraina tao amin'ny kianja ny tendakely ao amin'ny fokotany ny Antanimalandy ny alady ny Pasika teo no nanaovana ny lalao famaranana rehetra ka ireo mpandresy no nomena ny loka. Misaotra an'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao satria mbola nametonandro zany tataraina ny tournoi dipaka izay andininy fa 7 izay nikarakaraina efa fidy eto amin'ny tanjantendakely. Ny fandaharam-potoana manaraka zany dia tournoi de 26 ka amin'izao ora teneniko izao moa zany dia misaotra ny député Asimokely izay mitondra ny larana fahavalo izay nanomenay ny omby sy nondrikondrika ary mbola nanome maillot satria tena hita zany izy fa nitsinjo anay tanora ny mitendakely satria hitantsika zany fa fijaliana zany resaka maillot zany dia misaotra anazy
nijerana ety indrindra moa le zay mpikarakara zany dia nameno maillot zany mba ho permanent ho an'ny tanora zay tsisy maillot zany dia mangala ato amin'ny metre vide. Ny mpandresy moa zany araka ny voalazako teo hoe nanome omby ondrikondroka roa moa zany nalitotra. Voalohany moa zany amin'le final FCB avy ao bazary kely nifandona amin'ny zareo Facebook avy amin'ny centre bazary kely koa. Dia ny voalohany moa zany mahazo omby ary ny faharoa mahazo ondrikondroka. Ary hitantsika moa fa misy lalao fanokafam-bavony, lalao fanokafam-bavony zany zay nihonany zareo FC Boost Tandem avy any Belbaka sy 3 étoiles eto Tany Malandy. Nivoaka nandresy tamin'izany moa zany zareo Tandem Boost Belbaka ka mahazo ondrikondroka zany reo satria final koa zany nemreo teo ouverture amin'ity tournoi depaka zay karakaranay ety amin'ny kanjatenda kely teny. Niatrika ny lalao rehetra teny an-toerana ny candidat député Asimikely niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy efa fanao nyity candidat ity sy ny mpiaradia amin'ny asa sosialy indrindra fa ny fanampiana ny tanora. Tsara zany hainareo vahoaka fa androany zay nanao finaly ho andro tanora aty amin'ny Tany Malandy tenda kely iaray amin'ny ametra fidy nisy loka maro zarainay omby ondrikondroka maillot boly amin'ny resaka tanora satria marina tokoa fa député candidat numéro 8 ny tenanay tanora raro nitokoka miaraka amin'ny tanora mpilalao baolina ka nono zany mitoy fiaraha-miasanay hatramin'ny farany. Niesika moa mitoy ihany hatramin'ny farany mandeha amin'ny izay fokotany 9 ary ny asa ty moa tsy voasambana tony fa efa misy 5 taona manana zay na ohatran'ity ihany ka mitoy hatramin'ny farany zany ny asa indrindra amin'ny resaka asa sosialy. Mitoetra ny asa sosialy zay fanao ny candidat Asimikely amin'ireo tanora indrindra fa eny anivo ny fokotany tsirairay ato anatin'ny tapitanana ny Mahajanga. Izay ny zavanisy tany amin'ny kianja ny tendakely an-Tany Malandy ny aladin'ny Pasika tolakandro teo. Zao tsika dia verina anaraka ny filazana zay varay teto amin'ny radio telenakay mialohany anozantsika ny fampalalam-baovao. Filazana manjo na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 3:70 andininy fa 4:20 amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana antsika rehetra fa ny avamalalanay Mama Razafimanitra Elizabeth izay mpiandry dia natsony iray ody any aminy ny 12 ny volana Aprily lasa teo rehefa nivahiny 4 taona teto tany. Hoy ny zanany sy ny zafiny rehetra Razafin-drangitra Justine izay Dorcas eo amin'ny zona vaovao, Rabekoud JL Diram CGL izay mpampianatra Histogeo ao amin'ny CEG Tsararano, Razana Marie Elisabeth économe CEG Tsararano, Rabekoud Dieudonné Anne Madirovalo, Rangita Manitra Mino Arnaud Justine ao amin'ny FJKM Ambodrona Fitiavana, Ramanandriabe Victorine izay ao amin'ny FJKM Omega Fitiavana Antany Malandy. Ny razana dia retatory ao an-tranonjanany Ambodrona Mpamantanana secteur 2. Ny nofony dia hiala eto Mahajanga ny alakamisy 15 ny volana Aprily tolakandro ary hoentina any Antananarivo ilazana manokana ary isika izay avy any Madirovalo. Koa ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika rehetra avana sy tapaka sy ny mpiaramonina fa ny avamalalanay raha toboko vavy tahina Ariel dia natsony iray ody any aminy ny sasakalina teo rehefa nivahiny raika amin'ny 30 taona teto tany. Hoy ny vadiny Rezy izay mpandrafitra. Ny razana dia ao amin'ny bebeny Georgette secteur numéro 3 ao Mahabibikely. Koa ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Fisaorana Ajoba toko 7:20 andininy 5:20 sy 4:20. Fantatro fa velona tokoa ny mpanavitray ka hitsangana farany eo ambony vovoka izy rehefa hintsana izao hoditra izao ka afaka amin'izao ny nofoko dia azo mahita an'Andriamanitra ao. Noho ny fahalasany avamalalanay raha tompokilahy Ampizarazavy Ambroise Di Babazy dia maneho fisaorana aminareo avana Mantsakaizy sy ny mponiny Mahajanga rehetra izay tonga nydododo sy nanotrana anay. Hoy ny vadina velany Rafaly Arsonina
sy ireo zanany andony alafelana Ivety, ampy zarazavy tanteraka Stéphie, ampy zarazavy Tsiaro Steven, ampy zarazavy Tatamy Fibi. Ireo raitapo aminy Zafy Soamaro Bénédicte, Zafy Ampizara Isabelle, Zafy Ampizara Marie Adèle, Zafy Ampizara Delphin Abel sy ny fianakaviana ireo manontolo. Tsara levenana ny maty ary ny kazany velona, koa dia mbola elana tsiny ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra. Nanatanteraka asa soa teny amin'ny orphelinat Mangarivotra ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihany pasteur Isidore ny maraina teo. Nomena tamin'izany ny menaka, savony ary lamba ho an'ireo ankizy tezaina ato amin'ity orphelinat Mangarivotra ity. Nanaraka akaiky teny an-toerana Anise Rasmandimby. Tonga teto amin'ny orphelinat ilay toby fitezana zazakamboty eto amin'ny fokontany ny Mangarivotra. Ny fianakaviambe ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina ny talata maraina 17 ny volana April. Nitondra fanomezana ho an'ireo zazakamboty. Nomeny fiangonana fanahy ny voninahitra menaka sakafo 80 tavoahangy izy ireo, nahazo savony miisa 80 bar ary lamba fitafy, lamba mafana maherin'ny 100 ny isany. Manatanteraka izay voalaza ao anatin'ny soratra masina ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina sy ny ramatovadiny miaraka amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra amin'izao fanaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona izao. Tsara Andriamanitra manko dia fitiavana. Misy olona mieritreritra fa Andriamanitra dia biby fampitahorana. Satria za mahita olona maromaro faly amin'ny fiainany fa rehefa miditra am-piangonana izy matotra be tsy haiko zany. Tonga dia tsy haiko hoe matahotra ve sao dia kakerin-javatra rehefa tonga am-piangonana ao. Le fandraisan'olona n'Andriamanitra amin'izao mihitsy zany hafa. Ohatrany hoe milamina be izy eny amin'ny fiarahamonina fa tonga any am-piangonana izy matotra be. Dia zava-dehibe le matotra fa mahatonga le sasany matotra be zany fieritrereto ny Andriamanitra zany masika be fa tena mitsotra aminao fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary androany zay dia nanatanteraka an'ilay fitiavan'Andriamanitra tamin'ireto zazakamboty ireto. Manentana antsika eto Mahajanga hijery an'izy ireny. Jereo ny kamboty, jereo ny sahirana, jereo ny mpitondra tena, jereo ny be antitra. Ny tena fivavahana tsy le mangataka amin'Andriamanitra iny ihany, fa ny tena fivavahana manatanteraka ny zavatra sain'Andriamanitra atao. Rehefa tanteranao izay sain'Andriamanitra atao, na tsy mangataka azy ianao, fa omen'Andriamanitra anao izay ilainao. Ireo zazakamboty tezaina ato amin'ny orphelinat Mangarivotra 12 mianadahy isan'izy ireo tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiny. Samy mbola mianatra avokoa izy ireo. Eo anelanelany 7 hatramin'ny 17 taona ireo ankizy ireo raha ny fanazavana voaray. Marina fa eo ambany fifehezan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny eto amin'ny orphelinat toby fitezana zazakamboty. Izay ato amin'ny centre orphelinat Mangarivotra zany dia maneho fisaorana ho an'ny ray aman-dreny pasteur Isidore nanolotra fanomezana voatsirambony tanana zany tsy kely fa ngeza be fa fo manolotra zany bavata dia misaotra betraka ho anazy sy ny andefo mandriny ary ny ekipany fanahy ny voninahitra rehetra. Dia misaotra betraka dia tahian'Andriamanitra tao. Izay solotenanankizy zany dia faly noho ny nanomezan'ny pastera ireo fanomezana ireo. Tsy kely izy ireo fa be Andriamanitra manankare-pahasoavana no hitahanay tsirairay avy. Dia mirary soa. Mikarakara etsika goavana eto Mahajanga ny fiangonana fanahy ny voninahitra amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny complexe sportif Mahajanga no anatanterahana izany. Amin'ny sabotsy fa 17 ny volana April anasana ny vahoaka ny Mahajanga rehetra izany. Fanampiana io tompoko. Androany fanampiana menaka sy savony sy akanjo. Amin'io ndray fanampiana raha tsy salamy ianao dia hosotran'Andriamanitra ianao. Raha misy ozona eo amin'ny fiainanao mifandimby mitoy amin'ny taranakao ho ampina ianao ho afaka amin'izany. Amin'ny 7 maraina ny fotoana manomboka mandrapita atao vavoana ny andro. Tonga avadiaby nareo ato anatin'ny trano ato fa tianareo Jesosy. Fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina sy ny ramatovadiny. Fiangonana manova olona sy manova fiainana. Fiangonana fanahy ny voninahitra eny amin'ny fokontany ny Antany Masaja no ahitana azy. 20 metatra miditra avy ao amin'ny bazary Antany Masaja.
miara-miasa akaiky amin'ny mpiazakazaka amin'ny bisikileta eto ataptanàna ny Mahajanga ny candidat député Arnaud Razafindraibe ny farany herinandro teo dia nisy ny hetsika nataon'ity candidat ity niaraka tamin'ireto mpiazakazaka amin'ny bisikileta ireto. Taorin'izay dia nisy ihany koa ny fitsidiana mpiazakazaka amin'ny bisikileta izay naratra ka nisy ihany koa ny fitsaboana izany. Willy Menjanary no mitatitra ny fanadihadiana. Noporofo ny candidat solombavam-bahoaka Arnaud Razafindraibe fa efa andavanandrom-piainany ny fanaovana ny fanatanjahantena. Ny farany herinandro lasa teo iny niaraka nanao ny azakazaka amin'ny bisikileta amin'ireo atleta ny candidat solombavam-bahoaka Arnaud Razafindraibe ateny Belobaka. Raha fanikaliana aloha. So dia mandavonitsika manjary manay. Eo. Aminaly izy gajana. Manoloana an'izay dia niazakazaka ateny amin'ny CSU Pezaga Androva ny candidat solombavam-bahoaka Arnaud Razafindraibe nijery ny atleta izay fantatra amin'ny azakazaka amin'ny bisikileta izay marary avokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy. Tonga teny an-toerana ny Arnaud candidat solombavam-bahoaka ny Madagasikara nijery sy nanome ny tolo-tanana ho an'ity atleta ity. Arnaud Razafindraibe moa efa fantatra amin'ny maro fa mitaiza tanora ary mpanao fanatanjahantena koa ary ny lomano tao anatin'izay fanatanjahantena sy ny tanora zay ka niantso ny avy ao amin'ny cyclisme dia nanao zay fifanarana na hoe fanoanana zay azonay atao. Eto mariako fa tsy mijanona eo amin'ny tontolon'ny baskety ihany raha teo ny nahafantarany be sy maro anahy fa misokatra raha tsy aivina fa niara-niasa tamin'ny ligue-ny boxe savady, niara-niasa tamin'izao, niara-niasa amin'ny cyclisme, niara-niasa amin'ny tontolon'ny baolina kitra ary vonona niara-iasa amin'izay taranja te hiara-iasa aminay. Ka ankoatran'izay koa nisy ny fitsidiana ny atleta izay narary na ataontsika hoe tratran'ny lozam-pifamoivoizana dia tonga izay amin'ny fomba malagasy zay tsisy afa-tsy atsika samy malagasy no mifamonjy no fanome tanana satria ao anatin'ny soatoavina koa izay anatin'ny laharam-pahamehanay dia tonga izay nitondra anjara biriky kelinay nefa tsy hijanona amin'ny fa nanome tokoa mbola hiverina amin'ny herinandro hijery ny toe-pahasalamana satria ny tanora no avin'ny firenena ka tanora tsy maintsy hojerenay koa. Raha ny tontolo ny fanatanjahantena dia saika ahitana azy avokoa ireo sokajina fanatanjahantena rehetra misy eto Madagasikara ary mbola manaporofo izany ity candidat solombavam-bahoaka ny Madagasikara Arnaud Razafindraibe nandritra ny fidinana ifotony izay nataony. Ya na dia eo aza ny aretina favoazana mafy izay nahazo ny namanay mpiazakazaka amin'ny bisikileta tamin'ny fianjerana izay nahazo azy dia veliteraka hafaliana tokoa izay mpiazakazaka amin'ny bisikileta satria fantatra anay fa hoe mba manana ray aman-dreny mpiaika izany azakazaka amin'ny bisikileta izany. Monsieur Arnaud nafantarana azy teto Mahajanga dia président ny ligue régionale ny basketball. Izahay kosa nefa ny ao anatin'ny cyclisme tsy nataony zanaka kala hafa zay fa nataony hoe raha may ny tanana mitsoka ny vava, raha kenda ny vava dia mangarona indray ny tanana. Tsy nataony zanaka kala hafa zay fa dia tonga izy ny dodododo nanampy ny fitsaboana ny namanay tahaka an'izao ka dia izahay fianakaviam-be ny azakazaka amin'ny bisikileta no indray afaly amin'izao zavatra nataon'izao ka dia engany mba ho lava terabary hoariny mosariny zany lehilahy zany. Hoarantsika manaraka izao kosa ny vaovao mahakasika ny fahasalamana. Manomboka androany ny herinandro ny fahasalamana reny sy ny zaza misy ny tolotra maro samihafa toy ny vaksiny sy ny fanomezana odi-kankana ho an'ireo ankizy eny amin'ny hopitaly sy eny amin'ny fokontany ary ny toerana natokana nanaovana izany no ahitana ireo tolotra rehetra ireo. Fanampanazavana iarantsika amin'ny Anise Rasy Mandimby. Raikitra indray ny herinandro ny fahasalamana reny sy ny zaza
manomboka ny talata 3 april hatramin'ny sabotsy fa 7 ny volana april izao etsika maro samihafa no atao mandritriny zany herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza izany eny amin'ny tobo-pahasalamana sy eny anivo ny fokotany amin'ny toerana voatokana no anaovana an'ireo etsika rehetra sy ny tolotra marobe amin'ity herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza ity ny zaza enina ka hatramin'ny 7 volana izay atao hoe cible ao anatin'izany dia mahatratra 137 550 zaza ao anatin'izany zany a 5 sy 500 sy 7 sy 3 alina sy ray hetsy zaza ho ataotsika omena an'ireo tolotra maimaim-poana ho an'ny herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza izay manomboka ny androany dia mamerina mampatsiahy antsika fa tanjony taona fahatelo amin'ny fampandrosoana objectif millénaire du développement hoe fanenana ny tahany mpahafatesany reny sy ny zaza tafiditra ao anatin'ny fanendrehana sy fanatrarana izany tanjona izany atsara sy azo atsika ilay tolotra omena aza misalasala ilay tokoa manatona topo-pahasalamana araka ny fanentanana izay napetsaka teo misy ny tanjona lehibe ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka anatanterahana an'izao herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza izao marina fa indromy antaona no anaovana an'ity etsika ity eto Madagasikara ny volana april sahala amin'izao ary anoany amin'ny volana oktobra sy ny volana novambra ihany koa ny etsika faharoa amin'izay herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza izay maromaro ny tolotra mitaoa dia ny fanomezana otokankana fanomezana vitamine A izay tokony tadidintsika amin'ny zavatra nandalo teto amintsika par rapport amin'iny kotrotroindrika tokony azotsika amin'izay fanomezana vitamine A ny zanantsika izay manarak'izay dia misy ny fanaovana vaksiny an'ireo lay zaza voateraka ka hatramin'ny faha 1 volana izay mbola tsy nahavita ny an'izay sy izay tokony mbola anao an'izay vaksiny mahazatra izay mandritry nyity herinandro ity ny zavatra manaraka koa zany dia misy ny fitilina an'ireo lay tsy fanjari-tsakafo izay ho atao eny anivo ny tobo-pahasalamana dia manaraka an'izay misy ihany koa ny fijerena an'ireo lay aretina izay tokony voasakana avy amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny dia ny resaka lefakozatra mandritra nyity herinandro ity manampy an'izay dia mbola misy ihany koa ny fanaovana vaksiny ny vehivavy bevoka sy ny fitilina ny resaka VIH sida any vehivavy bevoka fanantonana ny tobo-pahasalamana sy ny fanantonana ny reo lay sity izay tokony ahitanareo anazy ohatra eny anivony fokotany amin'ny fokotany na toerana malalaka izay voatondro anaovana izay satria ny zava-misy matetika antsika eto Majunga eto miamby domidomina isaky ny tokantrano zany dia manjary mitenintsika avy eo hoe tsy nandalo aminay ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny tanjona goavana dia ny ampihenana ny taha-pahafatesany reny sy ny zaza samy salama ny reny sy ny zaza eto Madagasikara izay ny amin'iny fa hoarantsika manaraka izao kosa ny vaovao venivy ny fiangonana vaony oloko eto atapy-tanàna ny Mahajanga misy ny programma izay atolotra ity fiangonana ity ho an'ny mpino sy ny kristianina rehetra tsy ankanavaka eto atapy-tanàna ny Mahajanga hoarantsika eny ary tompoko raisinao fifaliana indray no miaraka amintsika menakamo zany ao anatin'izao fandarana manokana izao ity fandarana ity dia natao hifanentanantsika ny amin'ilay fotoana nisan'ny tena lehibe sy goavana iarahana moa zany amin'ny asabotsy ho avy zao amin'ny 7 ramaraina eny amin'ny trano fivavahana vahoaniloko ex-Ofimatapatsika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama raha vaty analakely ianao dia miala eo amin'ny PP Barday dia mitodika Mianatsimo dia eo ny trano fivavahana vahoaniloko raha vaty amin'ny Skor indray lalanao dia mandroso alolomy eo trano rond-point dia eo amin'ny orinasa Komama ianao miala mitodika Metsinana indray ianao dia eo ny trano fivavahana vahoaniloko ny antony ity fanentanana ity dia makasika indrindra ny amin'ilay fotoanantsika izay tena hoe goavambe moa zany amin'ny 17 ny volana aprily na ny 27 avril ho avy zao io ny asabotsy zany amin'ny 7 ramaraina amarana an'ilay etsikatsika izay efa notontosaina nandritry ny ray volana teo eo
zay natombokotsika atao anatina croisade lehibe moa izy niaraka tamin'ireo ray amandray lehibe avy Antananarivo dia ifarana koa izy ity ny asabotsy zao iarahantsika ihany amin'ireo ray amandray lehibe avy Antananarivo satria be dia be ny fahasoavana maro amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo zay tena inoky sy antenaiko hoe apety anao indrindra ho anao ny ankonanao fianakavianao ao anatin'izay ao anatin'ny fotoana ihany koa ho antsika rehetrarehetra zay efa mafantatra tsara sy niara ka tamin'ny ray amandray pasteur Otontet dia malala tsara azy izy ihany koa no ifampitona amintsika ao anatin'io ivavaka sy hitondra ny hafatra miaraka amin'ireo délégationnareo zany inona moa ny antony ry havana ny antony dia tsotra atao daholo ny fomba rehetrarehetra zay atonga anao ho afaka teo ampilatana amin'ny fahavalo atonga anao ho tahin'Andriamanitra atonga anao ho ambinin'Andriamanitra maro amintsika mantsy no miady mafy ary tena ianinao mihitsy hoe rotoroto ny fiainanao mitady vaolana ianao na any amin'ny toerana maro isan-karazany fa tena ohatrany hoe reraka fotsiny ohatrany hoe zay rehetra ataonao dia tsisy mety avokoa dia hoy aminao hoe ity fotoana ity dia natao indrindra ampitsarana an'izay tsy fetezany zavatra izay ho anao otratra na trosa lalina tena mety io zay anao hoe tena tsy hitahintsony ity pasteur fa mafy loatra ny zavatra mahazo dia hoy aho hoe ny tsara indrindra ho anao koa ty atolotr'Andriamanitra ity mety eo ihany ireo zavatra mafy mahazo anao mety eo ireo karazana zavatra be dia be zay mety mifamafao ny fiainanao fa hoy aho hoe amin'ny fotoana toy itony dia ny fahaizanao marararoatra no amatateraka andreo karazana olana ireo mety hitratrandray ny aretina miverimberina ianao na ihany koa karazana fantrano ohatrany efa lovaina avany amin'ny ray aman-dreny avany amin'ny razambe avany na ihany koa mety aretina sitrapanafody na aretina mitaizany ireo ray aman-drenao tany aloha dia io daholo mamono an'le taranaka ty afara mety ho tension diabete ireo aretina any anatin'ny fo maro izy ireo ary misy olona taranak'olona tsy mba tonga taona zany fa ohatrany hoe vao eritreriny avokoa dia maty tratrany aretina tapoka na torana tapoka sy ohatran'izany dia tadidio tsara fa reny le resantsika foana hoe ozona avany amina ray aman-dreny ao anatina fifamatorana amin'ny ra isorana an'Andriamanitra fa sady mamarana an'ity lohahevitra ity tsika hoe rodorotom-panafana angaredim-bavaka fandropahana devoly no miresaka makasika ny amin'ny atao hoe ny zava-miafon'ny ra sy ny herin'ny ran'i Jesosy izy io dia tena ilayntsika mianakavy ny mahafantatra an'izany hoe ahoana ny atonga anao tsy ho voafatotra amin'ireo karazana zavatra malina azo an'le olona tany aloha tany dia manaranaka ty amin'ny taranaka fara zany misy karazana fifamatorana ao amin'ny raha zay fandresantsika maromaro ihany fotoana vitsitsy andresantsika an'izay fa amin'ity fotoana ity no amaranantsika azy ny fafito amin'ny roapolo ny volana avrila ity zany eny amin'ny trano fihavana vahaony olo koa exa ofimata pasika majanga-be ao ambaditry ny orinasa komama amarana an'io hetsika io tsika sady hitondra nyity lohahevitra vaovao ty mpanompon'Andriamanitra zany ao anatin'izay le hoe ny zava-miafon'ny ra sy ny herin'ny ran'i Jesosy mety aminao ny fianakavianao ny ankohonanao rehetra ka dia etaniko ianao samy fampilaza sy ny fampitona efa eo amin'ny écran eo ny alara telefona zany zay afanao fandray vatana pasteur Jesosy satria fotoana eto manapetra minitra vitsotsi ny ananantsika eto fa ifanetana sy fampilaza ny fandaram-potoana moa zany ny teny karako eto mitoy ihany anefa ny ao anatin'izay fotoanantsika alarobia mitondra ny lohahevitra hoe fiainana be dia be ao anatin'ity alarobia ity indray dia sekoly ny fitahina sy ny fanasitranana iresantsika makasika an'izay atao hoe fitahin'Andriamanitra izay tsy miova zany amin'ny 12 atoandro ao anatin'izay fotoana izay fa ny fotoana tena lehibe zay anasako antsika ihany koa anao tsy afaka isaky ny amin'ny 12 atoandro ao anatin'ity fotoana alarobia ity dia hoe ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina fa 17 ny volana avril eny amin'ny trano fihavana vahaony olo koa exa ofimata pasika majanga-be ao ambaditry ny orinasa komama zareo amin'ireny fijonao vavolombelona maro ny amin'ny fitahin'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra indrindraindrindra ny famonjen'Andriamanitra ary ny fahazahoana antoka hoy ny amin'ny fiainana mandrakizay ilayntsika daholo zany rehetra zany nefa alohan'ny andehanana any amin'ny fiainana mandrakizay misy zavatra mila miova aloha eto ambonin'ny tany ho amin'ny fiainanao fiainam-pianakavianao fiainany ankonanao ka dia izay ngamany aloha ny afahako mifampitoana amintsika mianakamy fa tongava hitanao Andriamanitra ary anisy soanao tsy ho votsitra anjara fa soavana efa amin'ny tompo anao dia mimetraka ny veloma mandram-piona veloma tompoko izay ny amin'iny fa miverina ho arantsika ny filazana zay voaray teto amin'ny RTN tamin'ity anio ity filazana manjo na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra salamo 3 andininy fa 4 amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana antsika rehetra fa ny ava-malalanay mama Razafimanitra Elizabeth izay mpiandry dia natsony ray ody any aminy ny 12 ny volana april lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny zanany sy ny zafiny rehetra
Razafindrangitra Justine izay Dorcas eo amin'ny zona vaovao, Rabekoud JL, Diramse JL izay mpampianatra Histo-Géo ao amin'ny CEG Tsararano, Razana Marie Elisabeth économe CEG Tsararano, Rabekoud Dieudonné Anne Madirovalo, Rangita Manitra Mino Arnour Justine ao amin'ny FJKM Ambodrina Fitiavana, Ramanandrabe Victorine izay ao amin'ny FJKM Omega Fitiavana Antany Malandy, ny razana dia Retatory ao Tranonjanany Ambondrina Mpamantanana secteur 2. Ny nofony dia hiala eto Mahajanga ny alakamisy 15 ny volana Aprily atolakandro ary hoentina any Antananarivo ilazana manokana ary isika izay avy any Madirovalo. Koa ity ny solo fampandrinesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Amin'ny alalehibe no ampandrenesana antsika rehetra avana sy tapaka sy ny mpiaramonina fa ny ava-malalanay raha toboko vavy-tahina Ariel dia nantsony iray ody any aminy ny sasakalina teo ary efa ny vahiny raika amin'ny 30 taona teto tany hoy ny vadiny Rezy izay mpandrafitra. Ny razana dia ao amin'ny bebeny Georgette secteur numéro 3 ao Mabebikely. Koa ity ny solony fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondranobe loatra hoy ny fianakaviana. Fisaorana Ajoba toko 7 andiny 5 sy 9. Fantatro fa velona tokoa ny mpanavitray ka hitsangana farany eo ambony vovoka izy rehefa hintsana izao hoditra izao ka afaka amin'izao ny nofoko dia azo mahita an'Andriamanitra ao. Noho ny fahalasany ava-malalanay raha tompokilahy Ampizarazava Ambroise Di Babazy dia maneho fisaorana aminareo avana Mantsakaizy sy ny mponiny Mahajanga rehetra izay tonga ny dododo sy nanotrina anay. Hoy ny vadina velany Rafaly Arsonina sy ireo zanany Andoniala Felana Yvette, Ampizarazava Tanteraka Stéphie, Ampizarazava Tsiaro Steven, Ampizarazava Tatamy Fibi. Ireo raitapo aminy Zavy Soamaro Bénédicte, Zavy Ampizara Isabelle, Zavy Ampizara Marie Adèle, Zavy Ampizara Delphin Abel sy ny fianakaviana ireo manontolo. Tsara levenana ny maty ary ny kazany velona koa dia mbola elana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondrano be loatra. Izay mahakasika ny reny filazana ireny fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray isany misongadina ny fanapoana bomba tamin'ny fiangonana kristianina misa 3 tany Sri Lanka nandritra ny fitaom-pivavahana ny aladiny pasika teo. Dia fakatra hatrany amin'ny 400 latsaka ny olona namoiny ainy ary 500 mahery kosa ireo maratra mafy manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Napetraka ny état d'urgence any Sri Lanka mba ahafahany mpitandro filaminana manara-maso ny fandream-pahalemana hoarantsika ny fanampanazavana. Tafakatra 13 ny olona namoiny ainy ary 500 hafa naratra mafy vokatry ny fanapoana bomba tamin'ny fiangonana kristianina misa 3 sy tamin'ny trano fandraisam-bahiny misa 4 tany Sri Lanka nandritra ny fangalazana ny fetin'ny pasika 7 ny aladin'ny pasika teo no niseho ireo fipoany ireo tamin'ny toerana izay voalaza teo ambony. Omaly alatsinainy ihany koa dia mbola nahitana fipoana bomba ihany koa tamin'ny toerana iray tany Sri Lanka. Asa fampirorona tanteraka no azo ilazana ny zavaniseho rehetra ary ireo kristianina no tena nokendrena tamin'izany. Efa nisy ny fampiomanana nataony tompona andraikitra tamin'ity asa fampirorona ity fa tsy fantatry ny fanjakana kosa ny toerana izay anaovana izany. Olona 70 no efa voasambotra ankehitriny anaovany ny fanjakana Sri Lanka fanadihadiny makasika ireo asa fampirorona ireo. Napetraka ny état d'urgence any Sri Lanka mba ahafahany mpitandro filaminana manara-maso ny fitandrona ny filaminana eny amin'ny tanàna. Ahafahana ihany koa misambotra ireo rehetra izay heverina fanandray anjara tamin'ny fanapoana ireo bomba rehetra ireo. Miaina ao anatin'ny ororo tanteraka ankehitriny ny vahoaka any Sri Lanka indrindra fa ireo kristianina katolika. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny talata 17 volana avrily 2020 gasitrana tsika rehetra nanaraka nay hatramin'ny farany. Gasitrana ihany koa ny namana rehetra teknisiana sy ny mpanao gazety niarany sala tamin'ny fanolorana ny vaovao teto. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.